ny raha treto aloha zany mikasika ny baisse toliara iny moa zany tena famafao be am'izao le resaka hoe misy ambadika politika aveo io zavatra io sa ahoana fa raha araka ny hoe vokatra ny fanadihadiana zay nataony dia hoe anisan'ny zavatra tena mahatonga ny hoe contestation anivon'ny baisse toliara dia ny eo anivon'ny resaka hoe consultation publique zay nahitana olana foana zay zavatra zay dia eo ihany koa ny hoe ny ponina zay ny fotony izay tokony hoe afantatra manokana n'izany hoe inona sy inona avy marina moa zany ny zavatra hitranga eto amin'ny toerana misy anay dia tsy mahafantatra mazava hoe inona le impact positive sy le impact négatif fa rehefa tsy fantatra izay information zay dia lasa mahatonga hatrany amin'ny rumeur le izy dia misy moa zany mahazo tombontsoa anatin'izay rumeur zay lasa manakorotana mety eo ihany koa nefany lasa ny eo anivon'ny hoe sehatra international zany dia manaratsy lasa ratsy ny image Madagascar zany en terme hoe investissement minier to Madagascar noho izay hoe tsy filaminana eo anivon'ny samy hoe relation zany eo anivon'ny ponina sy ny compagnie minière dia nefa ny administration minière ihany koa na ny ao anivon'ny ministère mine dia lasa sady hoe eo anelanelany eo sady mahazo pression avy aty amin'ny ponina no mahazo pression ihany koa avy aty amin'ny compagnie mety ho very avy eo ny miverevitra ny avy aty amin'ny hoe ministère ny avy aty amin'ny fanjakana zany hoe inona zany no tanterana ao anatin'izay zavatra zay dia io moa zany hoe tsara alama aloha zany zay zavatra zay mila mifampiresaka ry zareo inona tokony atao mba ahafahana mandamina an'izay olana eo anivon'ny hoe baisse toliara zay satria ratsy dia ratsy tokoa ary tena catastrophique ny vokan'io zavatra io raha eo anivon'ny resaka position ny Madagascar zany amin'ny sehatry ny économie zany tsy tonga ty tsony ny investisseur noho ny tsy filaminan'izay zavatra zay